Tsika mbola misy ambonimboniny reny araka le efa nambara tamintsika tamin'ny maraina fa ivavaka sy tokana andreto zava-maneno reto tsika iarahana amin'ny ray aman-dreny pasteur Mayol kanefa mialohan'ny ampandrosoantsika azy dia tsara ihany ny anaovana tatitra amintsika ny amin'ny mety hoe ohatrin'ny nany moa zany ny tombam-bidiny reto zavatra reto inona avokoa moa zany ny zavatra azo tao anatin'izany dia tsara ihany ny anaovana tatitra amintsika ny mahakasika an'izay rehefa natao izay fanentanana teto izay a ngambontsika ny aran'andre fa izay rehetra nijoro teto nanao le Gideon dia hoe 34 millions ny vola no tononon'izy ireo tamin'izay fotoana izay
dia io tarisaiko amintsika avy koa zany hoe reto ny zavatra azo tao anatin'izay novidiny. Voalohany a nisy ny ampli a dia nandeha indray a nanao ny asana bafla sy ny accessoire rehetra. Reo le bafla zany reo io ambony io ny tety a dia reto ambany reto ny siba anankiroa. Reo zany a dia anisan'ny zavatra voany foronina mihitsy reo, tsy nisy an'ireo zany dia fa voanamboarina mihitsy reo. Dia le fil ny micro, misy fil ny micro koa. Reo le fil ny micro tony maitsomaitso tony. Accessoire na micro, support. Aiza lay le support zay? Support zay zany no mitotaly 33 660 000 FMG. Voninahitra ho an'i Jehova. Dia ivavaka tsika fanokanatsika ndray zava-maneno reto, vavaka tsika isotra an'Andriamanitra. Zava-Andriamanitra raha io misotranao ny tainao ny fiangonana eto fariny menao zava-maneno. Ao anatin'izany ny zava-maneno tendrena, ny kipantsina, ny aponga tapaka sy ny karantsana rehetra, ny zava-maneno tendrena, ny orga. Hotahinao ny ireo amplisy bafla rehetra sy ireo zava-maneno ireo, ny tabla rehetra, tabla mixeur. Mba nranjana koa ny andakitra ireo fitaovanareo ka dia mba ateza sy aharitra na izy ireo hatrany amin'ny ampli mba tsy sosimba, fa mba atezaka mba afana ny fiderana sy ny fiobinanao eto. Fa raha tsy nitahinao ny fiangonana dia tsy nahazo izany koa dia mitokana izany zay tompo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba iseho ny voninahitra anarana. Hotahinao koa ny mpitendry zava-maneno rehetra eto fary, ireo tanora zay mbola eritreriny nefa dia vomenao talenta, mba hotombonao koa ny talentan'ireo tanora ireo. Tahaka izany koa ny antoko-pira zay mpihira eto amin'ity fiangonana ity koa sy ny fiangonana dia avo anakatanitra ny fiderana sy ny fiobina amin'ireo zava-maneno reto. Dia anao Jehova ndera sy ny ady. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Alleluia. Anatin'izao fotoan-dehibe ny amin'ny fanotronanareo sy ny tsodrano lehibe ny menareo ny fiangonana ny amin'reto zava-maneno reto. Faly izay fiangonana ray aman-dreny pasteur mivady satria hery lehibe ho an'ny fiangonana tokoa ny fanotronanareo. Ary nataona io voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa dia miavaka ny sabatandroany izay nanotronanareo anay sy natrehanareo ka dia miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ny izahay anatin'ny izao tontaona sy ny fitsingerenan'ny taona naterahanao zay. Indrindra iray aman-dreny pasteur tsy mbola tary zany na dia tamin'ny 4 May lasa teo aza izany. Nisoloky tena ny amin'ny fitenenana eto anatrehan'reto Brozy tariako reto atin'ny vice président miaraka amiko eto akaiky eto dia fifaliana ho an'reto fiangonana reto ihany koa no fahatongavanareo teto nifanatritava taminay nampahery anay indrindra fa ny tenin'Andriamanitra zay nampiorina tokoa tamin'ny maraina no entinao ka dia makasitraka tompoko Andriamanitra ny omba sy hitanareo mandrakariva na andro na alina na mitoetra na mandeha na mandry na mifoka dia makasitraka tompoko. Mezana vatara be kosinareo Sola betsaka ny amintsika fiangonana fiarabana ny taona tamin'ny 26 May teo zany feno 7 taona za 7 taona dia ny madamako 20 taona. Dia 10 taona koa ny mariage, raiky 10 taona koa ny mariage tamin'ny 25 May teo zany. Dia tany Marpiolo zay tamin'ny anniversaire koa dia nanaovany zareo fety makotrokotroka atao zay. Fa ny zavatra somary natsika kely zany tany na dia tao amin'le lehibe gendarmerie zay
dia nifampiresaka atao nasaina izy anatrika an'ilay 25e anniversaire sy le famaranana an'ilay apocalypse zany dia laza izy hoe noho n'ilay asa ozy izy dia mafahafany any dia tsy anniversaire angamo izy mety tsotratra fa amin'ilay famaranana apocalypse misabata dia mba ho avy aho izy izy sady mba hiara sakafo amin'ny pastera zany pastera Moyolona zany fa tsy mba napisiko mihitsy hoe zany no iresaka mivantana amin'ilay pastera Moyolona sady hoe mbola hiaraka isakafo aminy fa tombontsy ho anahy manokana mihitsy zany ozy izy le raha-mpianakaviana zany dia raha tsy madiso moa zany anniversaire amin'ny pastera dia firy-taona moa zany pastera amin'io fotoana io dia iza hoe zaho mbola tanora ihany aho raha niendrika anao zao izy mbola tanora mihitsy ianao izy dia zaho mbola vo eo amin'ny 7-10 taona eo zaho mbola tsy mahatratra 90 ve ozy izy le rangaza rehefa navy niresaka atao amin'izay zay dia nandeha nivoaka andeha dia nateriny nivoaka tokotany ka zay niaraka atao moa zany président fiangonana pasteur toerana dia misy le procureur apocalypse fiarahamonina amintsika koa niaraka atao sy tonony kely rehefa nivoaka azafady ane pasteur ozy izy dia ozy izy zavatra mba tena nahagaga anasina naitranay le zavatra ndretsantsika atao dia mino lelona zanao ianao 7-10 taona ka le nanga zany raha mijoro an-loko ataontsika hoe ohatra nisy angamba izy ohatra ny l'olona marika fitona moa l'olona marika zafady 20 taona dia raha ohatra zany zay mianaka zany mifajoro zao izy miresaka eo dia tena zanany mihitsy eo anoloany raha ny ABN sy ny fahaterany zany zanany mihitsy dia za koa raha mahita anazy sotra ray aman-dreny marika 20 taona dia farafahakeliny izy 20 taona koa na 15 taona ny fahitako an'le rangara le poziny fa ina zavatra nyteneniny zavatra tena mahagaga na ozy ary tena maharesy lahatra amin'itsy ao aminareo Andriamanitra za ozy izy zandronao 10 taona nefa ianao ohatra ny zanako amin'olo azo mampiresaka ho ray aman-dreny tena marina za ozy izy zandronao 10 taona izy zany 47 ans nefa za eo anolony ohatrany hoe zanany lamotonga amba efa tamin'ity herinandro ty koa misy olona ambony amin'ny fanjakanao koa matafaresaka tamiko koa dia niresaka tao olona manam-pahaizana be zany manana doctorat zany niandry ny tany adafo tany rehefa niresaka tao dia raha fahitako anao zao manko izy mantsy anahy mbola zanoko nareo izy izy na paster ary raha zao paster zao zanoko mihitsy paster hainao zao 4 taona za ozy izy efa 70 taona zao ozy izy zany 70 taona dia ny fahitany zandrony zany hoe za zany aminy mbola tanora no izy dia rehefa niteneniko indray izy hoe marina zany hafa tena zokonao 10 taona 20 taona raha izany zany fe ozy izy 7 taona pasteur dia 7-10 taona fa inona ny kontsika reny pasteur no mahampatanora be amin'ny pasteur ohatra zao dia mazava ho azy rehefa manera fidarana sy mitsambikimbikiny eto foana dia tanora lalandafo raha izay fa ity koa miankina amin'ity koa ny mahatanora sy mahantitra ny vady rehefa meny crise ianao malaky antitra rehefa menao crise koa ny vatanao manina koa le raha mato malaky antitra koa izy ohatr'izay zany lizy ka mitoronanareo fanomezana zay zao koa mahatanora lalandava koa zao fanomezana dia misaotra betsaka amin'ny fitiavana sy fankasitrana fa mahasamatra kokoa ny manome noho ny mandray ozy ny baiboly ka izay eto fa mifampiresaka tao zay mivady ny antoko-pira choral eto mbola vao makarakara ny teniny araky ny président choral hoe mba eto ambavaka pastera
Sina fahalitanana kely izy fa tena mbola enjakenjana. Io ny fiangonana aloha amin'ny koralana aloha dia ny fiangonana aloha zany tokony andraikitra voalohany. Rehefa tsy vita ny tenue koralina dia tsy anareo mihitsy tsy navita anazy fa ny fiangonana mihitsy tsy nanao. Fa tsy maintsy anao ny fiangonana ka mba hanapira ny fiangonana ankoatran'izay raka izay efa natao tao iny fanomezana ny menarona iny dia atolotra iny mba anaovana ny tenue-ny. Cita-cita kely mandidy kely miaraka amin'ny janira zany tena alefa sady efa hitantsika efa mahafinaritra be mihitsy niran'ny andopira ary na ny chef choral ary a hita hoe mahafinaritra be izy amin'ny tarika ka za ny chef choral zay miasa dia miasa dia ato ny président ka dia atolotra anareo zany a ity fanomezana ity a dia milaroso anareo mba avita tsara satria efa tsara ny feo fa mahafinaritra be a ka dia ny chef choral ny chef de chœur tsika hita tena miasa mihitsy izy eo akaikinao bombo izy a fa za mba hiantso anazy manokana fa mba misy sécurité koa vao antaniko azy sy omeko azy zany a dia mba amin'ny latsinainy a raha mety zany se mba mandalo mankany amin'ny fobe fa misy antaniko an'izay hoe ina ny sécurité azy zay le mampianatra le pira sy rehetrarehetra dia mampitonga ny ankizy lasa mahay mira koa zany a tsy hitako hoe tena miasa foana tsy isaky sabata fa tsy ataoko miasa talata tsony sy efa mandalova amiko ok zaka dia makasitaka makatelina samoten'andriamanitra daholo iletsika rehetra amay ay cigarette Hallelujah,
Rivandratsika mifankahita ao ny radio ny torteny za koa mba eno azy sakatry sabatariva koa manko mba mieno zay misy vahiny dia tsy maheno ratsy amin'ny am'raiky amby folo aly iny vao mandeha zay vao miheno dia tiany izy miverina indro zany fa dia faranantsika ny fotoana androany arao tsara ny hafatra nisy hafatra napitaky tamin'ny maraina hoan'ny olona mitondratondra hafatra za miresaka amin'ny paroasy amin'ny fiangonana raha misy amintsika tompona andraikitra ny fiangonana inareo président vice président misy olona na olona tsotra izy na diakona na olona mitondra fampianarana tsy mifanaraka amin'izay nataontsika tsy manaraka rafitra dia manome baiko mihitsy aho hoe aza vela iresaka ao amin'ny fiangonana intsony izy na mena micro eo intsony izy na lolo izy fa rehefa tsy mitovy hevitra dia aleo misitaka dia manangana anankiray vao fa tsy atono mitondra zavatra hafahafa anjaranareo zany lona samy mahita daholo nareo dia andraisy fepetra daholo niza nizy na kely na lehibe fa ny fiangonana rehetra misy rafitra mifiazy daholo ka raha vao mitondra zavatra hafa mandrebireby antsika fiangonana sinsisa dia zany torevitra foana hoe aza mihaino andrenorevo tena hoe tana hoe toany amin'ny fohy be any zany fa rehefa manome baiko any dia manaraka zay fa raha fa tsy misy baiko avy any tsy anareo ny lehibe anay tsy anareo na mpianatra anay tsy anareo mitarika anay fa tsy anareo zay ho sambotrondro mitariana tato anaty arato ihany minareo indray mitarika arato anay azy koa misy trondro mitarika arato ihany andro anaty bokala ka dia andraisy fepetra fa za miperaperaka fotsiny fa zany daholo ny fiangonana rehetrarehetra misy rafitra misy discipline daholo ny fiangonana fa tsy nirerarera dia ndeha hiteny ateny teny fa hiteniteny zavatra tsy tokony fiteny aty dia tsika fiangonana koa mitandremo fa ny andray tsy dia mampanina ana reny olona manao tokodina reny satria eo ny tanany olona miorona sy miorona ka rehefa tsy miorona ianao alao fitahany any raha ampidirany fahaditsokevitra any mba hinonao ny laiga koa dia mba ovoevoeloko any daholo zay tsy mino marina ozy izy ny fitenenana ka dia mirahasoantsika ivavatsika isotra an'Andriamanitra Jehovah ray misaotranao zay fa vita soma tsara ny sabata niaran'ny faly zay teto niaran'ny oby izay tokanana ny zava-maneno ary natratra roa ambin'ny folo taona koa ny fiangonana amin'ity nahazo koa ny antoko-pihira azo fanampiana ny hira zay teto midrory vavolombelona nandiny ny ankizy ny tanora ao fanomezana voninahitra ny anaranao ny oby koa zay nanome voninahitra ny anaranao koa dia mantoko zay Andriamanitra ray eo fa tonga aminay teny fikasana zay manao hoe raha mitandrina ny andro sabata ianareo ka tsy manao ny androko tsy masina fa miravoravo amiko sy mifaly
sy miderany anarako dia hofanako amin'ny lovany Jakoba ray ianareo fa ny vavan'i Jehova no efa miteny dia matoky izay raha eo fa Jakoba koa no toten'ny resahanay teto androany ka dia hofananao amin'izany lovany Jakoba izany voakanao tsiraray ahy izay marary rehetra dia hositranonao ny mpiasa rehetra dia ho ambininao izay sahirana ara-bola omenao ny vola ilainay ohatra mitafotafo ny fanomezana omenao anay ny mpivarotra tsy ho faty antoko ny mpamboly azo vokatra zato aveny ny mpanao asa tanana azo fitahina ny mpanao asa fitaterana azo fitahina ireo mpiasa brao ambinina amin'izay atao ny tsy mananasa omenao fidiram-bola ihany koa ny mpianatra manao fanadinana mba ho tafavoaka ny fanadinana ary ny trosanay any amin'ny olona dia ho azonay koa fa zay trosan'ny olona teo aminay koa dia voalohanay koa manao ny tanteninay dia ho tahinao ny fiangonana eto Farihy na ny kely na ny lehibe ho tahinao ny komite eto toerana ho tahinao ny paroasy ny avoloha rehetra koa mpandresy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra anao midery sy niaja ny voninahitra Halleluja! Sary tsodrano avy amin'ny tompo ary Jehova dia niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao tamin'ny izy teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitahinao ka hiaro anao anie Jehova ampamelamelatra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao ananatra ny tavany aminao anie Jehova ka nomenao ny fiadanana Vale, vai estar na tua parede de amen.